Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Azo atao manomboka izao mitondra ireo valiza roulette ou bagage à main toy izay ihany koa ny ordinateur portable ho ny ministra tompon'andraikitra iteraka sakana ho amin'ny fanarenana ara-toekarena zany indrindra amin'ny fahatongavan'ireo vahiny ho ny sehatra tsy miankina amin'ny takiny amin'ny tsorana tsy misy atakandro ny filohan'ny syndicat-ny mpiasan'ny CNAPS sy ireo namany nosamborina ny solidarité syndicale de Madagascar araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Noraisina tamin'ny fomba ofisialy androany teny anivon'ny ministera ny fanajariana an-tany ireo mpianatra navita fiofanana teny amin'ny ENAM avoray ao anivon'ny sampatra ran'ny fananantany misy 570 menaday izy ireo amin'izany. Tsy mifidy ora sy fotoana ary toerana intsony ireo olonjatry ankehitriny amin'toy ny fanaovana asety mahery indrindra amin'ny andro. Maresaka iraisam-pirenena amin'tony ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine manakaiky an-keva amin'izao fotoana izao ny tafika rosiana amin'toy ihany koa ny fifampiresahana amin'ny firenena roa toto. Ny ady diny rehetra. Ankafalian iray tompoko lasy tompoko vavy tsy diany tokatranonao amin'ny aty alatsinainy alinay ity fotoana vaovao eto amin'ny Écoute TV Manasana ary naraka izany hatramin'ny farany. Nanamoatsika ny vaovao dia tsy azo atao manomboka izao no mitondra ireo valizy roulette ou bagage à main toy izany ihany koa ny ordinateur portable ary namafisy ministra tompon'andraikitra zany tamin'ity androany ity Abraham Randriamanana. Manoloana ny resabe mahakasika ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana momba ny fanafoanana ny valizy misy kodiarana ho an'ny bagage à main. Nitondra fanazavana mikasika izany androany ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Tinka Roberto nambarany fa fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny filan-kevitry ny ministra izao famerina ny bagage à main izao ary nahazo fankataovana manokana tamin'ny filohan'ny Repoblika. Tamin'ny 13 ny volana febroary taona 2020 dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana tao anatin'ny conseil des ministres fa ajanona tsy azo atao tsony mitondra bagage à main misy reny valizy misy kodiarana ireny satria ny anton'izay dia taorina ny fanadiadina zay natao tamin'ny resaka fiparitahana sy fahazoambahana ireo fanondranana arena ankibon'ny tany zay malagasy ihany no mamoaka azy ivelany sistan'ny Madagasikara ary ny 700 isanjaton'izany dia tamin'ny alalan'ny bagage à main tsy hoe tsy azo atao ny mitondra bagage à main fa ny kojakoja zay tena ilaina mandritry ny sidina no azo entina. Mazava ho azy fa tsy maintsy fanapahan-kevitra mety tsy ho populaire zany hoe décision impopulaire zany fa nefany za kosa mahita hoe hatramizao mbola tsy nisy sahananao an'izany ny filoha Andry Rajoelina androany no filoha voalohany sahany teny hoe ampy zay ok zay ny fanondranana arena fanaovana tantely afa-drakoka ny arem-pirenena fa manombokety kosa dia hoetitsika amin'izany rehetra zany. Ankilan'izay norarana ihany koa ny fitondrana solosaina anatin'ny bagage à main. Ka ny androany zany tsy hoe tsy azo atao ny mitondra bagage à main fa ny kojakoja zay tena ilaina mandritry ny sidina no azo entina. Strict minimum, strict vital ihany koa satria mety misy fanafody anatin'ny zavatra reny zay no entina. Ny ordinateur ajanona ny antony
misy koa zavatra hita tao aorian'ny fanadiadiana, plaquen'ireny ordinateur reny soloiny zareo volamena, ny batterie soloiny volamena, dia najanona koa zany a zay ordinateur zay. Ikompensena n'lay poids n'lay bagage satria micompte be zany amin'ny bagage à main zay ataontsika hoe 10 kg bagage à main ohatra, dia alefany amin'ny bagage soute ve zany zavatra zany a. Zay no mbola anatin'ny discussion miaraka amin'ny kompanitsika amin'izao fotoana izao. Zay manaiky mazava zany fa zay manaiky an'izay zavatra apetrakintsika sy ny fampiresahana mety hisy ateraka zay zavatra zay no kompania avelatsika iara-iasa amintsika eto Madagasikara. Mampametram-panontaniana ny maro ny hoe izany ve ny vahaolana mba hitan'ny fitondram-panjakana fa aomby hamehezana ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena? Raha hita hatramin'izay, saika tamin'ny sidina manokana toy ny tamin'ny raharaha fahatratrarina volamena telo amin'ny 70 kilao, na ihany koa tamin'ny sambo no matetika ahitana ny fanondranana tsokosoko toy ilay volamena 770 kilao no entina sambo ny ainga teto Madagasikara, ary tratra tany amin'ny seranam-piaramanidina tao Comore. Raha ny hita, anaran'olona vitsivitsy no miverimberina amin'ireny tranga ireny. Ny sasany aza tany Comore voatratra raha toka efa herintaona tany alohan'izay no efa voatontonona tamin'ny raharaha volamena telo amin'ny 70 kilao, ary mbola afaka nivezivezy teto Madagasikara araka ny valin'ny fanadiadiana natao tany Comore. Tsy lahara-pahamehana kokoa ve ny fanenjena ireo tambazotra-mpanondrana harem-pirenena tahaka ny volamena sy ny fanaovana fanadiadiana lalina mikasika ireo tompon'antoka amin'izany, indrindra ny fanamafisana ny fanaraha-maso eny amin'ny seranam-piaramanidina sy ny seranantsambo, noho izao fanapahan-kevitra raisina mametra ny olona maro anisa tsy afaka hitondra valizy misy kodiarana solosaina amin'ny bagage à main izao. Toy ny any amin'ny firenena rehetra ny ivelany, ny mpandeha izay lasa ifatraran'ny tsy fahombiazana amin'ny fifehezana ny harem-pirenena. Miantso amin'ny famerenana ny fandiniana ny fipetrezana raisin'ny fanjakana ankehitriny sehatra tsy miankina manoloana ny fitondrana ny valizy aroleta hiteraka sakana ho an'ny fanarenana ara-toekarena izany indrindra ny fahatongavany ireo vahiny. Abraham Randriamanana trano. Tsy mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena raha ina hiteraka sakana amin'ny fahatongavan'ireo mpandeha avy any ivelany ankehitriny ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana manoloana ny famerina ny valizy aroleta ho an'ny bagage à main, raha nambara ny Confédération du Tourisme na ny CTM. Azontsika karohana tadiavina eo amin'ny tantaran'ny aviation civile internationale hoe inona no atao hoe valise conventionnelle, na ninona zany reny valizy aroleta reny ny kena sy nampiasainy rehetrarehetra. Manomboka any amin'ireo ataontsika hoe membre na équipage ao anatin'ny roplanina dia hitantsika izay zavatra izay. Ankehitriny tsika eto Madagasikara dia nanapa-kevitra hoe tsy azo atao intsony no mitondra azy ireny. Izany hoe sady te ho avy aty aminao ny olona no teneninao izy hoe valizy ohatr'izao ihany no azonay hoentina. Raha ny tena izy dia tsy mifanaraka amin'ny atao hoe fenitra iraisam-pirenena manara-penitra zany zavatra zany. Ary mbola mandalo fisavana intelo ianao farafaharatsiny zany many amin'ny fiainganao sy aty amin'ny fahatongavana aty Madagasikara. Itsika nefa mbola ao anatin'ny ara-pahasalamana mbola manahirana amin'izao fotoana zao tsika ihany koa efa manana n'io aéroport vaovao io zay lazaina fa mba tena efa manana ny fitaovana manara-penitra sy raisam-pirenena amin'ny fandraisana ny olona sy ny fanaraha-maso ny olona sy ny entana zay mivezivezy ao dia mba nieritreritra ihany zahay hoe inona moa no tena hidiran'izay zavatra izay tompoko aty amin'ny resaka ara ekonomika. Raha ny fahalalanay dia anjarany eny amin'ny seranana na ny douane sy ny any amin'ny police des airs et des frontières sy compagnie privée izay mbola miasa ao no manatanteraka ny fisavana sy ny fanaraha-maso ny olona sy ny entana izay mivezivezy eo. Manoloan'izany, mangataka ny famerenana ny fandiniana ireo fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana izy ireo manoloana ny fisokafan'ny sisitany no fanarenana ny ara-toekarena. Eo koa ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny anivon'ny seranam-piaramanidina amin'ny alalan'ireo fitaovana samihafa. Eo anatrehany dia atao amin'ny fanondranana tsokosoko ireo harem-pirenena. Miantso ihany zahay hoe mba hiverenana tsara diniana ihany reny fanapahan-kevitra reny fa sao dia ho lasa mesure anti-économique ho amintsika nefa dia tsika te hanao ny relance économique eto Madagasikara fa raha izao aloha no mitohy mba misy mpandraraha ihany ireo mpanapa-kevitra ao ambony ao ireo raha izao no mitohy dia tsy mba afaka mihitsy tsika niverina any amin'ny atao hoe lalana ara-toekarena sy lalana ara-ekonomika zay iverenan'ny filaminana eo amin'ny fiodinam-bola eto Madagasikara fa ho anay fotsiny dia hoe tsy pratika izany zavatra izany. Tsy any amin'ny inona moa ny idiran'ny valizy tompoko
any amin'ny atao hoe resaka zay trafika manahirana ny eto amin'ny fanjakana. Raha misy fanamafisana fepetra tokony atao eny amin'ny douane, raha misy fanamafisana fepetra tokony atao eny amin'ny PAF, eny amin'ny seranam-piaramanidina, dia ny fanamafisana ny traikefan'izy ireo no atao. Ahafahan'izy ireo manara-maso bebe kokoa hatrany ny mpandeha sy ny entana, fa tsy ny entana hoentin'ny olona no andeha oferanao ao anatina zavatra toy izany. So sanatria ridicule tsika eo anivon'izao tontolo izao, satria ny zavatra tsy fataon'ny olona ty zavatra ho ataontsika amin'izao fotoana izao ty. Raha ny fanadihadiana natao, tsy azo atao ny mitondra na ny manao ireo fitaovana elektronika toy ny solosaina sy ny tableta ary ny finday anatin'ny sotona ny fitoerana entana ho an'ny fiaramanidina ny ivelany. Raha ny fanambaran'ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale na ny OACI, natao izany ho fisorohana ny loza mety ateraky ny batery lithium-ion mandrafitra ireo fitaovana elektronika ahina hiteraka olana ara-teknika ho an'ny fiaramanidina, fepetra izay nampiarina nanomboka ny taona 2014. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitakiny amin'ny tsorana tsy misy atakandro ny filohan'ny syndicat-ny mpiasan'ny CNAPS sy ireo namany samborina ny solidarité syndicale de Madagascar araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo ato tamin'ity androany ity. Ny ray feo amin'ny fitakina ny hamotsorana ireo mpitarika ny syndicat-ny mpiasan'ny CNAPS miisa 3 izay nosamborina sy atao andro maso amin'izao fotoana izao, ny fianakaviam-be ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar androany. Tsy azo ekena ny fanaovana raha-matahora amin'ny mpitarika syndikaly manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena, indrindra fa ny fisotomana lakilosy fanerana eo anatrehany fisian'ny trangana kolikoly izay misy. Vohitsakitsaka ny fahalalahana ara-syndikaly raha ny nambaran'izy ireo. Dia mitaky tsy misy fepetra ny famoahana ireo mpiasan'ny CNAPS izay heverina fa heveriny fanjakana fa nanao fandikan-dalàna kanefa mbola tsy voaprofo izany. Ka tokony hisy zany fanadiadiana mikasika an'ireo olona reo izay vao samborina. Manaraka an'izany dia mitaky koa zahay ny fanadiadiana lalina ataon'ny fanjakana mikasika an'io raha-rany CNAPS io. Satria raha ohatra ka ny afamadika antsika le izy maninona fanjakana no maika raha ny vahoaka na ny syndicat no manaboaka ataontsika mamoaka ny hafatra na mamoaka teny na miresaka dia maika ny fanjakana hisambotra n'ilay filohan'ny syndicat. Fa maninona fanjakana tsy maika hisambotra n'ilay olona notoriny syndicat. Mba tokony nisy ny investigation, tokony nisy ny filazana fanadiadiana lalina vao tonga any amin'izany fisamborana zany, fa tsy samborana fotsiny aloha le olona. No amafisiny solidarité syndicale de Madagascar ihany koa fa tsy ireto filohan'ny syndicat sy ny namany ireto no nanao ny publication fa olon-kafa any ivelany teo anivony tambazotra an-tserasera. Tsy aradrary ny fisamborana azy ireo manoloana izany. Tokony adiadiana lalina ilay vaovao fa tsy hoe maiky andeha hisambotra tonga dia président-na syndicat no samborina. Zay zavatra zay. Ny asan'ny président-na syndicat dia sary-piaro izy. Averiko indray mandeha amin'ny toeram-piasany, amin'ny tombotsoan'ny mpiasa izay ao aminy ary amin'ny mpiasa ao aminy. Tsy izy no namoaka n'ilay vaovao dia izy indray no enjehana avy eo. Zay zavatra izay zany no hafahafa ao anatin'ilay izy. Tsy hoe hijojo nanao publication nandotona an'ilay mpitarika ao amin'ny CNAPS fa olona avy any ivelany madame Fanirosono namoaka an'ilay izy. Dia maninona moa le président syndicat no samborina. Mitaky fanadihadiana lalina mahakasika ny vola rotsiky ny mpiasa eo anivon'ny CNAPS ihany koa ireto fivondrona ny syndicat ny mpiasa ireto, ary tsy tokony ho vitavita ho azy ny toe-java-misy tahaka izao raha ny fanazavana. Ny safidy ny tsy haneo hevitra ankilany tompon'andraikitra eo anivon'ny CNAPS izay voatonona ao anatin'ity raharaha ity. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampalalamba ny Kolo TV FM ihany ny mety ho toy ny raharaha. Mahakasika resaka syndicat izay hatrany dia nisintona ny fitorinany ireo syndicaliste eo anivon'ny CNAPS ny ariva teo ny Italia Général ny CNAPS atao aorian'ny fionana tamin'ny Fisemare. Miankina amin'ny famotorany mpitandro amin'ny filaminana kosa ny toy ny raharaha ny fanazavana io na saina. Nisy ny marimaritra iraisana teo amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny CNAPS sy ny Fisemare na ny firaisamben'ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire izay niaona ny ariva teo teny amin'ny CNAPS ampifilo manoloana ny raharaha izay nisamborana ireo syndicaliste. Dia fa nisy moa fifanantonana izay isaoranay ny tompon'andraikitra tato amin'ny CNAPS, isaoranay directeur général
andaolo ifampiresaka fa tsy hoentina amin'ny tsy zavatra hafa izy ity tsy voizina amin'ny zavatra hafa fa le olona koa moa mpikambana fiainao aminay dia manana didy zany zay fanantona rehefa mifanantona zay a dia efa nisy zavatra moa zany fampiresanay fa ny important aminay fotsiny zany tsisy zay resaka fitoriana eny amin'ny atieloka zay zany hoe zany ny tianay atao zany dia hoe vahana ao anatin'ny fampiresana le izy vahana ao anatin'ny discipline zay misy atao amin'ny knapsa zany le izy zany hoe zany tsy avoaka ny ivelany ary nonay zany mety tsisy zay hoe grevy zay a raha ohatra hoe samby manaiky ny rotota fa zava-dehibe ny isian'le fampiresana le dialogue social. Raha ny fanadidina natao niazo ny brigade criminelle anosy ny ariva teo ny tale général ny CNAPS isitona ny fitoriana natao tamin'ireo syndicaliste mpiasa eo anivon'ny CNAPS fa ihany koa ny fampetona ny famitorana amin'ireo olona efatra hafa izay nahazo convocation tamin'ity androany ity. Tsy ivona noho ny fivoahana tota-taratasy maneho ny fampiasana sy ny fandanim-bola eo anivon'ny CNAPS tamin'ny tambazotra Tsirasera no nitazomana ireto mpiasa eo anivon'ny CNAPS ireto izay mpikambana eo anivon'ny syndicat ihany koa. Raha fitantanam-bola eo anivon'ny caisse nationale de prévoyance sociale izay itakiny ny randrana syndikaly fa na dia adina lalina. Raha marina io vaovao teneniny any amin'ny réseaux sociaux io a dia mazava loatra zay ve ny antony samborana an'le olona aty. Raha tsy marina zany a dia tokony tsy samborina le olona ka raha marina izy amin'ny tena marina zay indray zany a dia mazava loatra lanilaniana foana ny volan'ny mpiasa ato amin'ny CNAPS ato. Ny fisamborana ny présidenty syndicat-ny CNAPS dia manamarina zany hoe amarin'ny CNAPS zany ny fisiny ireo vaovao ireo. Raha ohatra ny olona rehetra zany zao mbola miahiahy hoe marina ve reny sa photoshop ve reny zavatra mandeha an'ireny inona ny tena marina amin'ireny dia miahiahy ny olona. Dia ny CNAPS ihany zany manamarina an'le izy satria raha ohatra ka tsy marina dia inona no tokony isamboranao an'le mpiasa. Dia indray zany mitaky hoe avy-tsoro aloha ny mpiasa dia abanova anadihadina ianareo. Lanceur d'alerte ireo olona nosamborina ireo ho hiatrany ny randrana syndikaly ka tokony anaitra ny tompona andraikitra isa tokony ny vavaonavokany. Anokafana fanadihadiana ny amin'ny fahamarinana na tsy ary andraisana fepetra mifanaraka amin'izay raha misy ny fanodikotinam-bola na fandanim-bola meopampana eo amin'ny CNAPS. Isan'ny vaovao misongadana ihany koa dia noraisina tamin'ny fomba ofisialy androany teny ministera ny fanajariana ny tany ireo mpianatra nahavita fiofanana tany amin'ny ENAM izay voaray eo anivon'ny sampatra raha ny fananan-tany miisa 570 mianadahy izy ireo tamin'izany Abraham Randriamanana. No tanterahina androany teny anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra 570 mianadahy isan'ireo andiany madio teo anivon'ny ENAM na ny École nationale d'administration de Madagascar nanomboka ny taona 2014. Izy ireo izay nanaraka ny fampiofanana mikasika ny fananan-tany sy ny fandrefesany tany. Ny arahaba ary nitondra ny teny fandraisana azy ireo mpiasa-panjakana nandritra izany ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany Azo Andriana Narvelo. Dia nanana tsapanareo sy fantatrareo ny zavatra rehetra miandry anareo amin'izany asa-panjakana zany. I Madagasikara no misafidinareo hiasana sy hotoboina dikan'izay voninareo hiala hiasa amin'ny toerana izay misy anareo rehetrarehetra manerana Madagasikara. Ny asa-panjakana dia natao ho an'ny malagasy rehetrarehetra na iza misy azy eto Madagasikara ka dia manentana anareo mba hanana an'izay risiko izay hanome tsara indrindra ho an'ny mpiray-tanàzana amintsika erany Madagasikara na iza toerana misy anareo satria izay hoe ateo ilay safidy noraisinareo raha napakevitra hiasa tao fanjakana. Namafisin'ny ministra nandritra izany ny mazava-dehibe ny fanampina ny vahoaka malagasy amin'ny fanatanterahana ny asa, eo koa ny fijerena vahaolana ahafahana mitondra ny fanovana sy ny fanatsarana ho an'ny sampandrarana fananan-tany sy ny fandrefesany tany. Marina fa nananao niatrika fianarana ambony ianareo kanefa zadino fa miasa-panjakana isika dia ny vahoaka tsirairay avy manatrika eto na tsy manatrika eto no mandony karamatsika. Itsika natao hiasa haman'olana ireo vahoaka marobe izay manjifa ny asa-panjakana amin'ny fananan-tany sy ny fandrefesantany. Averiko matetika amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra fa ny fanjakana ary mba faniriana dia atao anatin'ny sehatra ny fananan-tany sy ny fandrefesantany dia sabana raha-panjakana mitondra vahaolana ho an'ny vahoaka
fa tsy sanatria mitondra olana ho an'ny vahoaka. Ho anareo ho tokony anaikitra ambony eto anivon'ity ministera ity ianareo mino sy manantena fa hitondra an'izay vahaolana izay nareo mitraikefa sy mifaizana nananareo. Tsodrano anareo amin'izay adidy amanandraikitra izay ho apetraky ny fanjakana aminareo anio sy rapitso mba ho olona afaka ary manampy indrindrandrindra amea ny tsara indrindra mpamoso an'ity firenenantsika ity ianareo tsirairay avy. Tsy aivina tafiditra anatin'ny famaranana ny fankalazana ny 520 amin'ny 100 taona nisy ny sampahandrarany fananantany ny fandraisana any andiany madiora ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Fandraisana amin'ny fomba ofisialy izay nahemotra tamin'ity taona ity vokatry ny fisian'ny valina retina. Manoloana ny fiakaran'ny vidin-tsoloka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Azo ataon'ny fanjakana malagasy tsara no mitazona ny vidin'ny solika tsy hiakatra raha nambaran'ny pahy toe-karena iray ny fiakaran'ny vidin-tsoloka izay isy fiantraikany goavana eto amintsika. Henri Florent. Efa mananika ny roa taona izay no tsy nahitana fietsena ny vidin-tsoloka teto Madagasikara vokatry ny fifanarahan'ny fanjakana malagasy tamin'ireo mpamatsy ara-tsolika eto amintsika. Fifanarahana izay niteraka pasifa manodidina ny 70 miliara ariary ny farantaona 2024 raha toka ny fiandohan'ny tondasa lasa 10 miliara ariary izany nitrosa ny fanjakana malagasy amin'ireo mpamatsy solika ireo. Na izany eo anatrehany ady eo amin'ny Russia sy Ukraine amin'izao fotoana izao ahina ny mety hisian'ny fiakaran'ny vidin-tsolika eto amintsika raha ny nambaran'ny pahy toe-karena nanaovana fanadihadina. Iakina betsaka amin'ny tahirin-tsolika izay ananantsika ny fiakarany mety ho izy. Raha miakatra noza ny vilany dia mety hiakatra koa zany ato amintsika satria tsika mbola tsy mbola mamokatra solika na dia misy solika reto Madagasikara dia tsy maintsy mividy any ivelany zany tsika dia ny fividiana solika any ivelany moa dia misy any atao hoe cours ny baril en pétrole io zany mametraka amin'ny vidiny ny essence io eran-tany dia raha vao miakatra zany ny ivelany dia tsy maintsy mividy any ivelany dia miakatra koa izy eto Madagasikara. Izay fiakaran'izay nefany dia mety hiteraka fahasahiranana amin'ny vahoaka satria raha vao miakatra ny vidin'ny essence, miakatra ny transport, miakatra daholo ny vidin'ny karazana entana rehetrarehetra zany. Ny karaman'ny olona nefa tsy miakatra firy dia ny zavatra ho ateraka izay zany dia hoe hiteraka fahasahiranana ho an'ny olona. Dingana roa kosa ankilany no ahafahana mitazona ny vidin-tsolika tsy hisy fiovana. Tokony hiroso amin'izany ny fanjakana malagasy raha nambarany mba hisoroana ny mety ho fahasahiranana eo amin'ny vahoaka malagasy. Ahafahana hoe tsy mampiakatra an'ilay izy le vidin'ny solika na dia miakatra raha ny eran-tany dia misy zavatra anankiroa. Ny voalohany aloha ny eo amin'ny taux de change mila stable ary afaka atao stable tsara mihitsy izy satria amin'izao ny volamena miakatra be ny vidiny dia raha ohatra tsika ka manao exportation ana volamena zany satria tsika eto Madagasikara manana volamena betsaka dia afaka mampiditra devise maromaro tsika dia iny devise iny ahafahantsika manana hoe stabilité ny taux de change na hoe akory raha hoe ampiakarina mihitsy ny ariary par rapport amin'ny devise dia amin'izay lasa mora kokoa ny entana mety eto amintsika. Izay zany anankiray. Dia ny faharoa raha miakatra zany le izy ka ao anatin'ny vidin'ny essence io mantsiny misy an'ilay taxe sur les produits pétroliers iny tena ngeza be mihitsiny dia iny taxe iny zany afaka atao flottant zany hoe raha vao miakatra amin'ny prix dia ampidinina ny taxe dia amin'izay le prix hividianan'ny olona azy mitovy foana dia izay taux flottant zay koa zany afaka atao hoe anisan'ny zavatra azo atao mba hoe tsy hampiakatra amin'ny vidin'ny solika eto Madagasikara. Raha tsy aivina efa roa taona izao nanomboka ny volana Jona 2024 no tsy niova ny vidin-tsolika teto Madagasikara. 400 ariary ny litatra ny super carburant, 300 ariary ny pétrole ary 430 ariary ny gasoil. Raha ny loaranom-baovao azo androany mbola mitohy amin'ity herinandro ity ny fionana eo amin'ireo mpamatsy solika sy ny OMH na ny ofisy malagasy des hydrocarbures ary ny ministera voakasika fotoana izay andinihana sy hijerevana ny marimaritra iraisana manoloana ity vidin-tsolika ity. Fananatra taratasy ho an'ny Prime Ministre izay mpisolo toerana ny ministry ny Harena Kibontany ny maraina teo ireo mpisehatra mitakiny amoahana ny titre minier sy ny fahafahana manondrana makany ivelany izy ireo. Io zay. Ambolana maro izao no niatony ny fahafahana manondrana Harena Kibontany eto Madagasikara. Isan'ny antony nampiatoana izany ny fanatsarana sy ny fifehezana ity sehatra ity
etsekilany tsy hita ny fiovana ho ireo mpandraraha mety ny fivoahan'ny arenakibon'ny tany antsokosoko raha tsy ilaza afa-tsy ny volamena. Manoloana ireo nanatitra taratasy teny amin'ny ministerany arenakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratéjika androany ireo mpandraraha amin'ny sehatra tsy miankina mitaky ny amerenana ny fahazahoana ny titre minier sy ny fahafahana manondrana any ivelany. Famahana ny famoahana ny titre minier raha izay faharoa ny famahana ihany koa ny fahazahoan-dalana manao exportation ny pierre gemme, ny pierre fine ary ny pierre précieuse. Ohatran'izay koa zany ny volamena fa fifangatahana sy fifampidiniana amahana ny olana satria zay dia mahafantatra tsara fa tsy misy olana angeza be akory le izy fa fifandaminana nefa noho le fahatarana zany amin'ny asa fandrarahana satria mitaritra amin'ity volana mars aty zao ny tsy maintsy fandoavana ny patente sy ny atota taratasy rehetra ahafahana manao manohy zay asa fandrarahana izay ao daholo zao ny tompona andraikitra rehetrarehetra dia angamba mino fa mahita an'izao fahatongavana izao. Tsy ivona 4,7 ny arikarena faobe ampidirany sehatra ny arenakibon'ny tany ary miantoka ny 10 hatramin'ny 5,7 ny fampidiran-ketra ao anatin'ny kitapom-bola-panjakana ihany koa. Taremarika izay tokony hiakatra ambony raha vao feno fitantanana sy hifampidiniana amin'ireo mpisehatra rehetra hoy ny fanokevitra ireo mpandraraha. Ireto farany izay tsy mitsahatra mangataka fiaonana amin'ny Prime Ministre izay misolo toerana ny ministry ny arenakibon'ny tany efa ambolana maro izao saingy tsy mbola nisy nandray raha ny fanazavana. Hatreto araka izany miandry ny rehetra ny amin'ny hoe aiza ho aiza ny fanendrenan'ny ministry ny arenakibon'ny tany sy ny loharanokarena ara stratéjika. Inona no olana tsy mahavoatendry ny tompona andraikitra amin'izany? Eo ihany koa ny lalàna vaovao mifehy ny fitrandrahana arenakibon'ny tany eto Madagasikara tsy hita ny toyany telo taona aty aoriana. Tahaka mahazatra anaraka doka vatro isika meloha ny derantsika ny tapany faharoa vaovao rehefa avy ary. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. Miditra amin'ny tapany faharoan'ny vaovao isika dia mitony ny hetsika azo iray finday iray izay tanterahany Telmasibandy misy araka izany ny famboleka-azy ny tanterahany izy ireo fanandena. Namarana ny tao-mpamoleka-azy 2,24 ho an'ny faritra Nalamanga ny orinasa Telmasibandy. Zanak'azy 504 no niarahan'izy ireo namboly tamin'ny velaran-tany iray faingo 5 hektara teny Andramasina. Mahatratra 705 arivo sy iray hetsy. Araka izany, ny zanak'azy voavoly nandritra ny fotoam-pamolena. No ny fahatsapana ny fahasimbany tontolo iainana eto Madagasikara izay miharatsy isataona sy amin'ny orinasa tompona andraikitra dia nanapa-kevitra ny orinasa Telma hiditra sy handray anjara ho famerenana maitso any Madagasikara. Mpiara-miasa miisa zato avy ao amin'ny Telma no tonga teny Andramasina namita ny anjara didy amin'ny maha-olo-pirenena azy ireo. Mifameno amin'ny tetikasa un téléphone en arbre izao famoleka-azo izao. Tamin'ny taona 2014 dia nisy ny fandarana azy un téléphone en arbre natao tato amin'ny Telma fampandraisana anjara ireo mpanjifa Telma amin'izany tetikasa famerenana ho maitso any Madagasikara izany. Io fanaovana reboisement vaovao ataon'ny Telma io dia tsy hoe fambolena hazo fotsiny fa misy ihany koa ny fanaraha-maso ireo hazo rehetra novolena mandritry ny 5 taona. Ao anatin'izany raha misy ny hazo maty na simba dia soloina avy hatrany izany hazo izany. Mbola mampiavaka ity fiara-miasa Telmasibandy ity ihany koa ny fisafidianana ireo zanak'azo tena ilainy tany sy ny olona mivelona manodidina azy. À Madagascar, plusieurs conséquences font
que l'environnement se dégrade. Nous voyons des feux de brousse, nous voyons des espèces mal choisies qu'on met en terre, de l'eucalyptus au pin, qui acidifie le sol ainsi que crée de l'érosion. C'est dans cette optique-là que Telma et Bond recadrent cet environnement-là pour qu'on puisse planter des espèces utiles à la vie, utiles aux communautés et utiles pour l'évolution de l'environnement. Karazana zanakazo valo no nambolena teny Andramasina toy ny ravitsara, rotra, jacaranda, frêne, voamena, pibasy ary arongana. Raha tsy aivina dia zanakazo miisa 10 alina no voavoly tao Andramasina taona voalohany niarahany Telmazy Bond ny asa. Iray etsy kosa ny tanjona ny taona manaraka ary faritra 4 no voakasy Analamanga, Boeny, Atsinanana ary Menabe. Nanentana ihany koa ny tompona andraikitra avy ao amin'ny Telma amin'ny tokony ho atao mba tena hitandrovana ny tontolo iainana. Dia mampiasa antsika fa misy ny vahaolana ary ny tsirairay dia afaka ary angamba tokony ho tonga saina adintsika ny mamela lovamena ho an'ny taranaka any aoriana. Tokony ho raisintsika ho filamatra eo hetsika sy fitondran-tena manaja ny tontolo iainana. Aoka isika ho modely amin'ny faritra izay misy antsika tsirairay avy. Aoka isika ho olom-pirenena tompona andraikitra ary hanome ohatra tsara amin'ny manodidina antsika. Mahakasika fambolekazo izay hatrany dia zanakazo 5 no nivolen'ny orinasa Lagona Antsirabe atao amin'ny fokontany Ankofafabe a commune Ambohiba Sambaina. Namafisina ihany koa ny fiara-miasan'ny orinasa sy ny vondron'olona ifotony amin'ny fanaramaso ireo zanakazo. Kolo TV Antsirabe. Notanterana ny asabotsy fa 5 volana martsa 2024 lasa teo ny hetsika fambolekazo izay nataon'ny orinasa Laguna ao anatin'ny groupe Aquarelle Madagascar. Teto amin'ny fokontany Ankofafabe commune Ambohiba Sambaina district Antsirabe faharoa nanaovana izany hetsika fambolekazo izany. Tanjon'ny hetsika ny fandraisana anjara biriky ny orinasa Laguna amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanamaitsona ny Madagasikara. Zanakazo 504 alina fototra no volena teto Ankofafabe izay manamorona ny lalam-pirenena fahafito. Niavaka ny fambolekazo izay nataon'ny orinasa tamin'ity taona ity raha nambara ny tompona andraikitra. Karazakazo izay novolenay zany dia nisy anankiroa le jacaranda sy eucalyptus robuste. Nampiavaka azy araka ny teniko teo nisy any aloha zany dia mezaka foana izay mampitombo nisa. Eo ihany koa le karazakazo izay nambolena dia nizana nampiana zany karazakazo izay nambolenay. Fa izay zany dia mezaka foana mampiasa ny amin'izay hoe fiarovana ny tontolo iainana izay dia mezaka mampiasa ny polybac izay hoe biodégradable. Izany hoe mba hiarovana hoe tsy hanimbana tsy ampiasana sase intsony dia mezaka izay mampiasa an'izay isataona. Fa mezaka amin'izao hiala amin'izay fampiasana azo izay. Mezaka hoe ampiasa ny resaka brikety. Nefa koa ny tena tanjona ao anatin'izay hoe fandraisana andraikitra ara-tsosialy dia fanetana zany hoe fandraisana andraikitra ho an'ny resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana zany tena tanjona ao anatin'izay zavatra izay. Isataona dia manao hetsika fambolekazo toy izao hatrany ny orinasa ho fanarenana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Ireo vondron'olona ety fotony no manara-maso ireo zanakazo novolena mba hitsinjovana ny taham-pahavelomany. 5 taona izay no nisy fiara-miasa teo amin'ny rotonta ary nahitana vokatra tsara ka namafisina izany tamin'ity taona ity. Hitanay mazava tsara moa ny ezaka izay ataon'ireo sampandraraha orinasa ireo dia misaotra betsaka amin'izareo satria anisany hoe manan-danja eo aminy izay hoe fikajiana tontolo iainana izay indrindra ihany koa izay vondron'olona fotony dia tsy mba manana hoe fidiram-bola zany fa ny orinasa Aquarelle dia anisany hoe manaraha manay. Izay no entinay mikajy sy manatsara nireny zavatra volena aty ireny. 95% ny asa vita any ny azo efa voavoly taloha dia izay ny tapa-avitriana ny azo amin'ny ala maniry. Na afa-po tsara andrareo afaka miteny izy hoe ny zavatra fanaovana hatramin'izay zany dia anisany hoe sahako ijona fa 95% ny fahaveloman'ny zavatra efa nataonareo atao aminay. Taoriana izao hetsika fambolekazo izao dia nisy ny fametrahana ny vady fototra ho fanamarina ny anjara biriky ny orinasa Laguna tamin'ny hetsika fambolekazo izay natao teto amin'ny commune Ambohiba Sambaina district Antsirabe faharoa. Lampomavao hafa kosa indray dia tsy mifidy ora sy fotoana ary toerana intsony ireo olon-dratsy ankehitriny amin'ny manao izay asa ratsiny izay mitombona manao sity mahery indrindra amin'ny andro atoandro fanadira. 20 taona ity lehilahy iray ity, mpanendaka izy, nanaiky resaka tamin'ny mpanao gazety, nota koa manano sariny ary novaina ny feony. Ho azy, efa taona maro no nandehanany eny amin'ny elakelan-trano eny.
mijery toerana mangingina na atoandro na amin'ny alina ary vao mahita olona mandeha irery dia manendaka avy hatrany. Antso no isan'ny fitaovana entiny rehefa manendaka. Ndraindray moa le misy dia mahazy ihany moa tsisy dia tanao hoe mipetraka ihany moa zany fa tsisy fa hoe tady amin'le hanina. Le hanina moa zany dia le mandeha daholo no tena eo telefônina popetra. Eto zao le hoe misy mamay moa dia tsy maintsy tonga ampira manakatona pisy tetỳ an-tanàna ety. Eto moa zany pisy dia akatona foana tsy maintsy misy pira tonga eo le hita eo mamaimay. Za zao tsy mbola tsy tratran'ny hanina mihitsy aloha. Mbola tsy tratran'ny polisy aloha tsy haiko hoe anazy zao any mbola misy bandy mbola nikaza any. Ndakazy tsy hay hoe nanendaka teto ve nampikazan'olona roa sa hoe petsaka rery sika fa hitanao moa le tsy haiko hoe inona zany tena hoe hanina zay le mipetsaka rery sika. Ny tena manina moa zany dia tokony tsisy an'izany resaka fanendahana izany noho ny tsifosiny. Izay mahatonga ny olona roa manao an'izany asan-jolahy zany, asa fanendahana izay. Tsy nanaiky nilaza mazava ny tenany raha nanontany ratra na vo nataon'izy ireo amin'izay lasibatra. Tatoato nahitana fiakarany Santranga Sintomahery eny amin'ny fiarahamonina eny. Teto amin'ity fokontany nanaovana fanadihadiana iray ity, amin'ny andro atoandro amin'izao no tena betsaka fanendahana. Fitaovam-piadiana maro samihafa tahaka ny zava-maranitra toy ny antsy, hety maranitra sy ny fitaovam-piadiana hafa no entin'ireo mpanao asa ratsy. Dia eo le tsy fahampian'ny entimanan'le aty amin'ny quartier Iva dia misarika ny tontolo manodidina rehetrarehetra. Ny ety manodidina anay moa dia ety misy banky, misy société sy entreprise maromaro zany. Dia moramora kokoa ho an'ny mpangalatra rehefa tsy misy zany no tena mpiambina mafy an'ilay izy ety satria ny olona misarika volany amin'ny banky dia tonga dia hitan'ny mpangalatra avy hatrany ety dia misy mpanara-maso zany hoe efa misy réseau mihitsy zany miandahy-miambavy ry zareo manao an'io. Izay aloha amin'ny ankapobeny. Tokony hisy hoy izy ireo ny vahaolana maharitra hiadiana amin'ny firongatry ny tsy fiandriam-pahalemana io. Le tianao en sécurité kokoa le olona dia tokony ho amin'ny tenue civile foana zany le polisy satria ny zavatra vao remarque zao voateo angambany même pas 30 minutes teo teo amin'ny apita amin'ny fokontany teo zany ety amin'ny garage enao ety amin'ny area 130 ety dia amin'ny tenue civile le polisy. Milany le tratrany tonga dia tratrany eo hitanay teo. Toerana maro no voasokajy ho faritra mena eto Andrenivohitra raha mikasika ny fisian'ny Sintomahery. Isan'izany ireo elakelan-trano eny amin'ny 17 hektara, isotro sy ny maro hafa. Hatreto mbola andro ratsy no hita ao avaratra Atsinanan'ny Kapimasoala, vinavinaina Iditra Antanety Rapitsomaraina ao amin'ny faritra Zava Analanjorofo ity andro ratsy ity hoy ny météo-ny alarina evisa. Tamin'ny 3 ora hariva teo, manodidina ny 450 kilometatra Antsinanana somary avaratra Antsinanan'ny Kapimasoala no nisy ny foibeny ilay andro ratsy niforona ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Niakatra ho dépression tropicale ny heriny ka 510 kilometatra isan'ora ny rivotra netiny amin'izao, izay arahina tafiotra manodidina ny 570 kilometatra isan'ora. Mikisaka mianatsimo andrefana izy ka mahafaka 7 kilometatra isan'ora. Misy miova ho miloko mavo zany zao ny faritra Zava sy Analanjorofo amin'izao fotoana fampiasana zao. Mbola tsy cyclone zany raha zao fotoana iresantsika zao fa rehefa hitantsika rehefa mitombo hery izy dia hitantsika eo tafiakatra cyclone na dia izy nahoana tempête moa zany
mbola tsy mahazo anarana zany izy amin'ny fotoana hifapiresana. Manatona ny morontsiraka izy dia miditra tanety dia mety mivoaka any amin'ny tapany avaratra andrefa nosy rapitso anoany. Rapitso maraina alohan'ny avamidi zany izy tokony miditra tanety. Tombanana hiditra an-tanety eo amin'ny faritra Sava Analanjerofo rapitso maraina ity andro ratsy ity. Iangaviana ireo mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Sambava sy Abrikaville mba tsy hiandrika fa miaratsy ny andro. Entanina ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omeny ireo manam-pahefana isan-tokony. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitony ady eo amin'ny Russie sy Ukraine amin'izao fotoana izao. Manakaiky ny Kiev ankehitriny ny tafika Rosiana amin'itoy ihany koa ny fifampiresana eo amin'ny firenena rotota. Fanantina. Tato anatin'ny 12 andro tsy nitsahatra ny fanapohana bomba ataon'ny Russia any Ukraine. Tanàna maro no tratran'izay, maherin'ny 10 hetsy ohatra ireo mponina miandry ny famindrana azy ireo raha ny eto amin'ity tanàna iray ity saingy niembotra trany izany. Omaly fiara fitateram-bahoaka 10 maro no nandrasana saingy tsy nisy. Tsy mbola mahafantatra ny any an-toerana raha toka misy ny cessez-le-feu no ny fahatapahan-herinaratra tato anatin'ny andro maro. Nanambara kosa i Russia fa hampiatra n'izay cessez-le-feu izay amin'ny tanàna maro, isan'izany ao Mariupol, Sumy, Kharkiv ary Kiev. Ampiariny io raha toka mizotra mihazo an'ny Russia ireo mpitsaoponenana ireo. Ary ny tafika Rosiana maso ny fivindran'izy ireo toerana raha ny fanazavana hatrany. Nambaran'ny filoham-pirenena Ukrainiana fa tsy araka ny tokony ho izy izay fepetra izay. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manankatanao avao tamin'ity andro antiankasianao nanaraka izany. Soava tsara tolo tompoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mada.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.